Majinika momba ny fampiakarana karama ho an'ny sehatra tsy miankina natao anjorom-bala ny mpiasa ho ny fisemare. Fitrandrahana elo-drano na mikany atsimo tandy indondoza ny ankizy mila fandraisana andraikitry ny rehetra. Omesehatra amin'ny tantsaha sy ny any amin'ny faritra ho ny antoko PSD. Dia mbola falatafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalama Vaovao MBS amin'ny ity sabotsy fa 20 ny volana Jona ny taona 2024 ity. Manolotra ny arabara tompo kilasy sy tompo vavy manasanao ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Raha efa tamin'ny volana Melasa teo no nolazain'ny filoham-pirenena fa ho ampiakarina ho 5 sy 4 hetsy ariary ny karama farany ambany any amin'ny sehatra tsy miankina dia mbola tsy tanteraka aloha izany hatramin'izao noho ny tsy fisian'ny didy fampiarana. Saika miandry ity daty fampiarana, ity didy fampiarana ity avokoa ny ankamaroan'ny mpampiasa vao irosy amin'izay fampiakarana karama farany ambany avy eo raha ny fanambaran'ny sindika ny fisemare. Ankoatra io dia misy ihany koa moa ny vondry ny mpampiasa sasany no tsy manaiky ny andraisan'ny knapsa an-tanana ny fandoavany ilay 3 alina ariary raha ny nambarany avy amin'ity sindika ity hatrany. Onjalalaina raha ny vomanana Mathieu Prince. Mbola tsy nivoaka loatra eto ny didy fampiarana mahakasika ilay fampiakarana ny karama farany ambany any amin'ny sehatra tsy miankina ho 5 alina sy 4 hetsy ariary. Mijanona ao ambava fotsiny ihany tahaka ireo fampanantenana maro nataon'ity fitondran'ity ihany koa ny mahakasika indy. Raha efa tamin'ny volana Mena no lazaina fa hiakatra ny karama farany ambany, efa volana Jona nefa izao mbola tsy tanteraka aloha izany. Raha ny fanambarana nivoaka tamin'ny fotoana nilazana ny fampiakarana ny karama iny dia ny fanjakana no ihanome ny 3 alina ariary raha ny orinasa kosa ny miantoka ny 2 alina sy 4 hetsy ariary. Ilay vola 3 alina ariary nolazaina fa alohan'ny fanjakana tamin'izany anefa dia nivadika ho ny knapsa indray no handray tanana amin'ny famonona azy amin'ny alalan'ny vola alohan'ny mpampiasa any amin'ity orinasa mpanjakana ity. Raha nambarany avy eo anivon'ny fisemare dia misy amin'ireo vondron'ny mpampiasa no tsy maneky izany. Antony mahatonga ny tsy mbola fiakaran'ny karama any amin'ny sehatra tsy miankina amin'izao fotoana izao. Rehefa nandeha ny volana tapitra ny volana Mea tsy nisy le dekret dia be dia be mpiasa midododo miantso manontany. Hatreto zao misy fils de paix maromaro tonga atao aminay dia mbola tsy niakatra zany le karama mpiasa hatreto aloha zany. Iny zavatra iny moa zany na zay koa raha sanganehana satria tsy nanantsona ny avy ampiasa iny zavatra iny fa ny mpandraraha sy ny filoham-pirenena sy ny tsy haiko gouvernement ngambany raha tsy diso zay no mivory taona makasika 250 milliards. Miandry ny mpiasa malagasy oviana le décret no mivoaka amin'ity taona ity ve sa amin'ny 2023. Manaitra ny tompona andraikitra Isatsokajy ny avy eo anivon'ny fisemare mba hanatanteraka ny teny nolazain'izy ireo makasika izay fampiakarana ny karama any amin'ny sehatra tsy miankina izay. Saika efa nahita-piakarana avokoa manko ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro sy ny sanam-pianarana taorian'ny filazan'ny filoham-pirenena fa hampiakatra ny karama. Voalohany aloha zany tsy ampy le dialogue. Zany hoe zany ny fanjakana mihitsy ny tsy miraharahany avy ampiasa fa entre ny fanjakana sy ny mpampiasa le raha. Ora nefa le fanjakana koa ny mpampiasa resaka politika angamba no fahitana azy. Zany hoe zany antenenina le izy nefa le faisabilité rehefa avy eo tsy possible na hatramin'ny écolazy ny mpianatra hatramin'ny rehetrarehetra raha tonga dia niakatra. Ora nefa le zavatra mbola tsy tonga anaty poson'le mpiasa tsirairay avy dia eo zany mahatonga hoe raha ohatra ka hoe no ajaina zay hoe diniky ny telo tota zay mino zay fa tsy tonga tamin'izao le izy fa noho ny fanambanina an'izay resaka sindika zay mihitsy zay zany tena hitako hoe problème be amin'izao fotoana zao. Natao anjorom-bala ny avy ampiasa nandritra ny fivoriana fifampitiniana nisy teo amin'ny vondron'ny mpampiasa sy ny mpitondra ny volana Melasa teo ka tsy magaga raha atao zary kobaka ambava fotsiny ihany tahaka izao ny fampiarana ny fampiakarana karama any amin'ny sehatra tsy miankina. Taoriany fahatapahana izay nifanesy tany amin'ireo toerana maro eran'ny Madagasikara dia fantatra izao fa tapaka ihany koa ny lalam-pirenena fa 430 ao Antsirabe mampitoy ny Miandrovazo. Araka ny angom-baovao dia eo amin'ny PK 53+700 eo an-tetezandava Fokontany Belanitra, commune Ankazimiriotra, distrika Mandoto no misy ity fahatapahana ity. Omaly tamin'ny 7 no nisy ny fahatapahana ary tsy mbola misy vahaolana izany ho an'ireo fiara vaventy mpitatitra entana.
Ny tranga tahaka izao dia maneho ny tsy fisian'ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso ny lalam-pirenena intsony kanefa ny lalana no isan'ny sehatra afaka hivezivezena ato anatiny ary mampihodina ny varitra. Eo amin'izay vaovao tapatapan'izay hatrany dia mijaly ara-toe-karena tanteraka Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny osoka sy ny fanondranana antsokosoko izay manjaka eto amintsika ankoatra ny volamena izay misy manao tantely afa-drakotra dia isan'ny mampidibola ihany koa ny fanondranana ireo hazan-dranomasina izay nanantsika betsaka toy ny makamba, ny trondro, ny drakaka sy ny maro hafa dia isan'ny sehatra afaka mampiakatra ny toe-karena hatramin'izao. Mitentina 80 miliara ariary isan-taona ny very eto Madagasikara amin'ny alalan'ny jono tsy ara-dalàna. Isan'ny mbola miteraka resabe sy mampitotongana ny firenena ny tsy fanaovana azalambo ireo tsy mataotody amin'ny resaka fitrandrahana toy izany. Lafim-baovao ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia mitolona ary tsy mitsahatra mikaroka hatrany ry zareo sinoa hiadina amin'ny karazana aretina izay mitranga maneran-tany amin'izao fotoana izao. Nilaza ampahibe maso ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao an-toerana fa efa manana ny fahefana rehetra izy ireo entina hiadina amin'izay tranga rehetra miseho eo. Avitra Solondraibe sy Tahiry Aina. Manoloana ny fianaky ny aretin'ny Covid-19 ao Chine amin'izao fotoana izao, tena metraka paikady matotra sy entitra ny Komisiona Nasionaly Misahana ny Fahasalamana ary nolazainy fa mila atao vaindohan-drarano fifehezana ity fiparitahan'ny aretina ity. Hoy ny fanazavan'ity tompon'andraikitra iray ity, mila atao mananika ny Chine ny fanaovana ny fitiliana PCR izay efa hitan'izao tontolo izao fa mahomby ary aingam-piasa amin'ny fijerena mialoha izao fiparitahan'ny aretina izao. Ilaina ihany koa ny fahamailon'ny rehetra amin'izao zava-mitranga izao. Ilaina hatrany izy ireo ny fananana ny paikady rehetra mifanaraka amin'ny fianaky ny aretina mba hahafahana mifehy izany ara-potoana. Ankoatra izay dia nanamafy ireo tompon'andraikitra fa 70 taona ny maro no nampiasan'ity fitiliana PCR ity tao Chine ary ahitana ireo tranga maro ankoatra ny coronavirus ka mila tsy atao ambany zavatra izany. Araka ny fanadihadiana nataon'ny OMS na ny fikambanana maneran-tany momba ny fahasalamana dia hita miparitaka ihany koa ny variole du singe na ny hepatite eo amin'ny zazakely amin'izao fotoana izao. Namaly moa ireo tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana ao Chine fa azo atao tsara ny miady amin'ireo tranga roa ireo ary no hamafisiny hatrany fa manana ny fahafahana amin'izany i Chine ary indrindra ihany koa manana ny fahafahana manao ny fitiliana mialoha isorohana amin'izany rehetra izany. Araka ny efa fantatra ho an'ny androany dia hiakatra eny anivon'ny Bionkona ny birao mahaleo tena misahana ny kolikoly ihany koa araka izany ny mpandrindra nasionaly ny atoko HVM Rivo Rakotovao ary ankehitriny dia isan'ireo anatin'ny vondrona mpanohitra ny alatsinainy 17 ny volana Jona ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina no fantatra fa fotoana hiakarana eny amin'ny Bionko. Raha araka ny fantatra dia raha mikasika ny fampiondonandraha atao amin'ny antenemerandolona no antony izao fampiantsoana azy izao. Mialatsaka anaty fahantrana lalina trany ny firenena ankehitriny antony izany ny tsy fananany fanjakana paikady mazava entina ampandrosoana ny firenena. Adino tanteraka ny any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao fa indrindra ny tantsaha malagasy mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Zavandrema efa sy manora Andremalala. Mpitondra mitsinjo vahoaka ary mahita ny marary ny vahoaka no ilaina eto amin'ny firenena fa tsy mpitondra mijery ny tombotsoa manokany sy ireo izay efa manana ihany. Amin'izao mantsy dia mifanalavitra tanteraka ny elanelana ny mantra sy ny manan-karena. Mbola manjaka eto amintsika ny kolotsain'ireo mpanjanaka ka ireo izay eo amin'ny fahefana ihany no manao izay tiany atao eto Madagasikara. Tsy misy ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary mivangongo loatra eto andrenivohitra ny fibaikona sy ny fanapahan-kevitra rehetra ka tsy ahafahan'ireo faritra sasany miaina ao anatin'ny fampandrosoana. Mandroso any amin'ny fiemorana isika fa tsy mandroso any amin'ny fandrosoana. Izany fandrosoana miemotra izany dia ohatran'ny hoe nandamoaka daholo ny zavatra natao ny fanjakana rehetra ny sesy hatramin'ny taona 2017 nakaty. Satria talohan'izay dia mba nisy any ny atao hoe fandrosoana mandeha any aloha. Misy zavatra mifanohitra be. Misy zany ny asa fa ny rafitra anatanterahana an'izany asa zany manerana ny nosy dia mavesatra. Fa ilay mbola miankina loatra amin'ny resaka centralisme ka any amin'ny folobe any
ny olona anankiray filoham-pirenena no mandray ny fanapahan-kevitra ho an'ny olona aty fotony izay tsy mahalala ninninina akory kasika ny zavatra tapahana ho azy. Tsy hitanay ny mahasamihafa an'izany amin'ny fanjanahantany nisy tany amin'ny fahavazahantany. Ohatran'izay koa ny vazaha no nanapa-kevitra ho an'ny malagasy. Marina fa tsy fanjanahantany intsony fa le prinsipa mitovy. Tsy resahana akory le olona feny ambony latabatra zany no mandray fanapahan-kevitra ho an'ny olona any fotony. Tokony ny vahoaka any fotony amin'le toerana anaovana ny tetikasa no ifampiresahana voalohany. Ny tsy fanaovana an'izany no mahatonga ny tetikasa rehetra mandamoka io. Ankoatra izay, very tanteraka ny asa sy ny tantsaha malagasy amin'izao fotoana izao. Miena isan'ny taona ny vokatra azo ary tsy mahavita taona intsony. Ambany zavatra tanteraka ny momba azy ireo kanefa mbola tantsaha avokoa ny ankamaroany ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ataovy madio sy mazava ny resaka fambolena fa aza atao bizina fotsiny eo ambony latabatra. Ataovy vaindohan-draharaha ny resaka faritra ary ny fambolena no tokony isantarana azy. Io bizina ambony latabatra io no mahatonga ny ingénieur agronome malagasy mandeha miady latabatra seza fotsiny any anatin'ny bureau. Tsy ekena tsony zany. Rehefa resaka fambolena eto Madagasikara, ny tany dia olana foana, tsy vitan'ny tantsaha no manamarina ara-dalàna ny amin'ny domaine ny taniny ary atahorana foana misy olona fetsifetsy avy any an-drenivohitra any milaza ho tompony tany. Io fambolena io mila vola, mila fitaovana, mila fahaizana izay tsy hananany tantsaha. Boka nitrosa ny tantsaha, zany mahatonga ny tantsaha miasa à perte. Raha matanjaka ny tantsaha, mazoto ny mpampiasa vola, mitombo ny vokatra dia matanjaka ny firenena. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia any amin'ny zavatra tsy mahamaika sy mamirapiratra trano no imasoany ity fitondrana ity. Tsy tsapany mihitsy izany fahoriana menjady amin'ny ankamaroany ny vahoaka malagasy izany. Tsy manankoanina ny tantsaha ary menana tsy fandriam-palema ny Madagasikara. Fitokonana etsero kanefa mbola mahasamilaza ihany ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-dia aminy fa mandroso ny firenena. Nanolotra no sady nanatanteraka fotodrafitrasa ho an'ny mpona eny amin'ny fokontany Anosy be izay volandroany ny solo-mavambahoaka Todosoa Andriamampandry. Nambarany sy nandritra izany fa zava-dehibe ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy na dia tsy andraikitry ny solo-mavambahoaka aza ny fanaovana fotodrafitrasa. Charmano Menjanary. Vao maraina dia nidina nanampy sy niara-nisa lahy tamin'ireo fokon'olona eo Anosy be izay vola ny solo-mavambahoaka Todosoa Andriamampandry androany. Fanamboarana tetezana no ny fanampiana teto mba anamorana ny fivezivezen'ny mponina eo amin'ity tanàna ity. Raha ny fanazavana dia tapaka tsy azo ale mihitsy ny fivezivezena eo amin'ity toerana ity rehefa fotoana ny rotsakorana satria feno rano ny tanimbary. Ny andany ambavy no nanatanteraka ny asa fanamboarana androany niaraka tamin'ny solo-mavambahoaka. Tsy misy manana ny ampo izy fa sambatra izay mifanampy. Zao lalana zao zany no atao dia no hitany faratsiny lalana fa tena miosopotaka ny olona, miosopofaka ny olona dia izay indrindra zany natonga ny fokon'olona sy ny titenako no fanentanana an'izy ireo zany hoe tena hoe mandray tanana mihitsy zany na ny tanora io na ny zaza amam-behivavy na ny zokiolona na ny lehilahy zany dia mitondra ny anjara birikiny ho fanamboarana zany tetezana zay lava dia lava mihitsy zany zay mampitohy Anosy be izay vola sy Akadibe makany ny Ambodimita dia hitantsika fa eto zany ny faritra eto dia mampitohy amin'ny Akadibe sy Ambodimita sy Anosy be izay vola. Efa nisy ny antso natao an'ny tompona ny draikitra zay tokony hanao an'izany na ny commune urbaine Antananarivo io na ny ministera io na ny solitena isa-paritra zay tokony hanao an'izay fa tsy nisy ny jery dia zay zany mahatonga ny tenako milatsaka mihitsy manampy ireo fokon'olona mandray tanana ary nanome fitaovana ary koa nanome lera vola ary tsy vitana sainy ihany fa tena hoe miara-miasa amin'izy ireo mihitsy zany ho fanatanterahana izany tetezakato zany. Lesona zay hoentina zany amin'izao dia hoe tokony mandray tanana ohatra zao daholo ny tompona andraikitra rehetra na ny vahoaka zany miasa ao anatina fiarahamonina anankiray ary manao antso avy ihany koa tena ho maran-tanana rehetra sy ny tompona andraikitra isana maratokana mba samy andray andraikitra daholo satria tena sahirana ny olona amin'izao fotoana izao eo ny vidangan'ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana ary amin'ity faritra izao dia mbola tsy misy
ny jiro dia manao ny aso koa zany ny tenanay ao anatin'izay fijerevana ny foto-drafitrasa moa dia tsy misy fijery na tsy asan'ny solombavam-bahoaka ary zany dia tsy maintsy mijoro ny tena ary tsy maintsy mijoboka ny tena zany manampy ny olona tahaka izao satria izao ny tena antoko ny fampandrosoana ety fotony. Ho afa-pasahirana natanteraka izahay hoy retim-poniny izay velom-pisaorana ny solombavam-bahoaka Totsoa tao anatin'izao fanamboarana ny tetezana sy fanalana ny fasahirana na ho azy ireo izao. Fa ankoatra ny fanamboarana ity tetezana ity dia nisy ihany koa foto-drafitrasa fisitrahana rano fisotro madio no natolotry ny solombavam-bahoaka ho an'ny retim-poniny tao amin'ny fokontany ny Ambodimita androany. Izao izy ireo vao isitraka izany no ity foto-drafitrasa avy amin'ny solombavam-bahoaka ity raha ny fanazavany androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa io foto-drafitrasa io. Ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra dia tsy misy tany izay milamina intsony ankehitriny na ho antsika eto an-drenivohitra izany na ny any amin'ny faritra mitarana tanteraka araka izany ny any mahajanga any amin'izao fotoana izao no ny fisiana tora-bato isaky ny hariva. Toy izao indrindra ny tati-baovaony samy mamonjy MBS mahajanga mahakasika izay. Miaina ao anatin'ny orotanteraka amin'izao fotoana izao ny fokontany mangarivotra. Ankoatra n'ireo fokontany maro izay taterina teto tratra tsy fandriam-pahalemana, tratra ihany koa ny fokontany mangarivotra amin'izao fotoana. Tora-bato tsakijanona no mahazo amponiny amin'izao fotoana izao. Mitaraina malahelo amin'ny zavatra mitranga. Ny olana mitranga aminay eto amin'ny fokontany mangarivotra indrindra ty Asavaky amin'ny sekitera Asisy dia misy tora-bato isaky ny amin'ny alina manomboka amin'ny fito ziskany amin'ny sivy alina ka tsy fantatra misy hoe iza no mitoraka tsy fantatra misy hoe iza no mitoraka ny mandasaka ny vato aty aminay amin'ny fakana rano aty amin'ny bloky ambadika ny bloky na amin'ny escalier miakatra bloky zany. Tsy fantatra anay hoe olona veza na olona veza le izy fa ny zava-misy aloha dia tora-bato no ny ainanay teto nandritra ny 3 andro misesy tsy akijanona isaky ny harivariva amin'ny enina sasany eo manomboka le izy vao maizina ny andro dia efa manomboka le tora-bato. 3 andro be izao izy ireo no miaina tao anatin'izany setry ny tsy fandriam-pahalemana izany ary manao antso avy ireo mpitandro filaminana mba hijery akaiky ny olana misy amin'ity fokontany mangarivotra ity. Midika izany fa tena malahelo ny mponina eto Mahajanga amin'izay setry ny tsy fandriam-pahalemana izay. Fa mba mangataka izahay mba hafainganina ny fikarakarana ny fitadiavana ny olon-dratsy satria mitaintaina izahay eto ny toerana fatsakanay fangalanay rano nefa dia eto le tora-bato isan'alina tsy mandry antsofina izay fa dia mitaintaina hoe ahoana inona ny anjo androany satria eo amin'ny barazy mihitsy le vato no mitontona. Inona marina raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao manarana Madagasikara indrindra moa fa amin'ity setry tsy fandriam-pahalemana ity tsy ambanivohitra tsy andrenivohitra dia samy taraina avokoa amin'izy io. Tandindomindoza tanteraka ary tsy manana ho avy mamiratra ny ankizy maromaro any amin'ny atsimon'ny nosy iny amin'izao fotoana izao manoloana indrindra ny fitrandrahana elo-drando na mika izany. Maro ny asa tanterain'ny fikambanana avy any ivelany adina amin'izany saingy mitaky ny fandraisana andraikitry ny maro ny fanafoanana tanteraka izany. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Firenena manana ny lazany ary laharana fahadimy maneran-tany amin'ny famokarana ela-drano na mika i Madagasikara. Ny fito amby 20 isanjato ny vokatra no miondrana ny Chine avokoa. Mbola olana mipetraka hatreto ny fampiasana zaza tsy ampy taona eo amin'ity sehatra ity, indrindra ny any amin'ny faritra Atsimo nosy iny toy ny ao Anosy, Androy ary Orombe izay toerana tena ahitan-jany. Mahatratra ihany no ny ankizy miasa amin'ny fitrandrana mika ao an-toerana. Raha ny tatitra nataon'ny Child Labor ny Madagasikara sy Mika Sector ny taona 2012. Maro amin'ireo ankizy no miala amin'ny zon'ny fahazazany, voatery mitady vola ka tsy misitraka ny zony araka ny tokony ho izy na izany ara-batana na ara-tsaina. Antony natanterana ny fikambanana tsy miankina Terre des Hommes Netherlands miasa amin'ny faritra Atsimo nosy iny. Izy ireo izay miady amin'ny fampiasana ny ankizy amin'ny fitrandrana mika. Maro ny asa atao saingy mitaky ifandraisana andraikitry ny rehetra no ahafahana manafonjany anatin'ny fotoana aingana, indrindra atao anatin'izao fanamarinana ny andro raisam-pirenena
anoherana ny fampiasana ankizy izao. Eto Madagasikara manokana dia miady ho amin'ny tsy fampiasana zaza amin'ny sehatry ny mika izay mifantoka bebe kokoa any amin'ny faritra atsimo, amin'ny faritra anosy, any Betroka. Dia izahay TRTZOM sy ny mpiara-miombinantoka eny fotony dia manatanteraka ny asa mivantana amin'ireo olona marefo izay hiara n'ilay fampiasana zaza any amin'ny sehatry ny mika. Ny fampaharetana anazy dia ny fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra satria tsy miasa irery izahay fa eo ihany koa ny réseau de la protection de l'enfance izay tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja aminay manatanteraka an'ilay asa. Izahay zany manao fanofanana, manao fanampiana ny sekoly ahafahan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra mianatra amin'ny tokony ho izy, fa ny réseau de protection de l'enfance indray no manao fanentanana ny fiarahamonina hitazomana n'ireo zaza ireo any an-tsekoly. Tetika saro lehibe no tanterahany ity fisampan-draharaha ity nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 eo ny famahy na ny fampiasana ankizy amin'ny mika andao atsahatra izay tanterahany amin'ny fokotany telo Betroka ary ny tetika SADRA izay sitrahany ny fianakaviana 27,700 toana amin'ny sehatra maro lafy amin'ny fokotany telo Betroka ary fokotany 5 Mbs Sabotsy. Saika miompana betsaka amin'ny fanalana ireo zaza amin'ny asany tsy manara-dalàna ary ny fampidirana azy ireo an-tsekoly. Misy ihany koa ny fanohanana ireo ray aman-dreny amin'ny lafiny maro. Miantony rehetra andraindraikitra amin'ny ady amin'ny fampiazana zaza tsy ampy-taona izy ireo, indrindra ny anatanterahany ny firenena malagasy ny tanjony fampandrosoana lovenjafy izay avy amin'ny firenena mikambana ka nankoatoavy Madagasikara. No tanterahina androany ny lalao fifantosanana taranja baolina kitra tanterahiny ankizy eny anivon'ny EPP to Antananarivo renivohitra ao anatin'ilay fandaharana sakolokitra fanabeazana ny ankizy ikajy ny tontolo iainana. Ando miaratina sy Mathieu Pressy. Tournoi kolokitra etsikara-panatanjahantena tanterahany ireo ankizy mpianatra eny anivon'ny EPP eto Antananarivo renivohitra. Ekipa 12 izy ireo no niatrika ny fifantosanana androany. Miavaka amin'ny lalao ara-panatanjahantena rehetra satria miainga avy amin'ny finiavany ankizy no nafanana natanteraka izany. Baolina vita amin'ny sachet plastika no ampiasaina teto, izay avy amin'ireo fako plastika voangana teny anivon'ny sekoly. Tsy vitany milalao, manita-tsaina amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ireo ankizy mpianatra, fa mandray anjara ihany koa amin'ny ady amin'ny fiparitany plastika, indrindra ho fiarovana ny tontolo iainana, araka ny tanjona napetraky ny kolokitra izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny ity lalao ity. Vao nanomboka tena hoe nanao an'ilay izy mihitsy izay dia nanentana izay teo anivon'ireo chef Cisco rehetra sy ny chef Zapo hoe manomboka androany, izany hoe tao anatin'ny tao alohan'ity match ity izany zareo efa nanao an'ilay fanangonana fako plastika. Dia manomboka izao izany dia miova mihitsy ny fiainan'ilay ankizy rehefa ohatra avy mihinana biscuit izy dia sarahana mihitsy izany ny fako plastika, tsy mitovy amin'ny fako hafa, afaka anamboarana an'ilay baolina iny izany ao anatin'ilay fitaizana azy ho tian'ilay fanatanjahantena koa hoe rehefa mavita kolokitra dia manangana ekipa mitondra firaisan-kinan'ny ankizy ilay izy, mikolo ny sainy, mikolo ny fanahiny ihany koa, moa ao anatin'izay koa ilay hoe fanadiovana ny tontolo iainana satria fantatritsika hoe makaizy ireny fako plastika ireny rehefa mandehandeha tsentsina ny tatatra sy ny sisa dia rehefa avy ny orana dia miakatra ny rano ary miteraka zavatra maro izany. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay miapotika ankehitriny tsirairay. Zava-dehibe ny tetikasa tahaka izao, tsy tara ny favoazana teraky ny tsy fanajana ny tontolo iainana. Samy manana ny fomba fiasa ny sekoly tsirairay avy amin'ny fanentanana ny mpianatra ao aminy, amin'ny fanatanterahany izany, ka ireo ankizy izay efa voentana indray no itindro izany eny anivon'ny fiarahamonina. Dia avy eo ny plastika voangonay dia nanaovana baolina nentinay teto amin'ity fifaninanana androany ity, dia nafinaritra be ilay izy voentana ny mpianatra, nisy firaisan-kina sy fiombonana teo anivon'ny ekipa rehetra. Miainga amin'ireto mpianatra ireto dia izy ireo indray no manentana ny namany any anaty kilasy. Dia toy izay ny fomba fanaovanay, dia efa manana toerana manokana mihitsy izay fanangonana plastika ao anivon'ny sekoly, manentana ny ankizy rehetra na eny anivon'ny sekoly na any anatin'ny tokantrano rehetra, eny anivon'ny fiarahamonina indrindra mba tsy hanaparitaka amin'ny fako, indrindra fa ny fako plastika mba hiarovantsika ny tontolo iainana. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faheritaona ny joroan'ny kolokitra ity lalao ara-panatanjahantena no tanterahina tetỳ amin'ny stade Alarbi androany ity.
tsy hijanonatra eo ny hetsika fahitoy amin'ny endriny samihafa izany ary hiparitaka any amin'ny faritra ihany koa. Iray ny tanjony dia ny tsy hanaparitahana ny plastika ahafahana manamboatra kolokitra ka hanadiovana ny tanànantsika araka ny tarigetra hijoroan'ny fikambanana. Ny fasiviny volana jolay izao moa no hanaovana ny lalao famaranana amin'ny ity tournois ity. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarantsika rehefa avy eo ny Global News, ny famerenana ny fandaharana ahoana marina. Ny horonan-tsary hoarantsika ho an'ny androany kosa indray dia Gazolany Aili. Ho an'ny rahampitso kosa indray no anarantsika ny horonan-tsary Fuck Love 2. Ny tena kosa indray mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko.